Vola mitetina 30 millions d'ariary sy mpifinday miisa 3, ireo lasan'ireo jolahy miisa 4, nitondra basy miisa 2, nandritra ny fanafiana izay nitanterahan'izy ireo, atao amina teratany sinoa mpivarotra vato eny amin'ny fokotany Antanimasajy. Any alatsinainy fa 4 ny volana Desambra taona 2024, tokony tamin'ny 2 ola tolakandro teo. Nanambara ireo olona lasibatra ireo fa efa mpitondra vato amidy ao amin'izy ireo, ireto olona ireto ka tsy niambahamba ny mpiambina namony vavahady sady nampandroso azy ireo. Vao tafiditra nefa ireto efaday ireto, tonga dia nanambana basy avy hatrany. Mafimafy kely? Zavatra an-tragna dia zao. Izay tokony tamin'ny désert, ny raha ny patron namindra vato. Dia après zay le nagnapopoky ireo. Le nivahako ireo. Ireo fa olo fa mpanday vatonay ato, ireo fa kilianay. Dia tamin'ny fotoana zay ireo nilitra avy dia naborokindreo le vato avy dia zao tratsindreo avy dia niatakendreo amin'ny pistolet. Ireo olo efaday ireo. Dia raiky zao nitamiko teo dia telo lahy nagnaminy any. Dia zao nitipatipahindreo teo. Rehefa tsy afanetsika ilay mpiambina, izay no ambenany olona iray mitana basy, dia ny telo kosa niditra avy hatrany, tany amin'ilay teratany sinoa nitaky ny vola rehetra. Ty fa mitondra vato tonga eto mandava vato. Ty valivana fa sogava izy fa miditra. Après miditra ty fa laika ty miasa ato. Après laika fa mitondra basy ty fa ty fa ta hoany ranjila sarandana. Bajaka ito milaisaka telefony vadinazy. Izy tsy ty izy fa ty laika fa tonga ty. Izy fa ty fa tonga trano. Izy fa tonga trano eto ty bajaka ito telefony vadinazy. Après olo fa nitondra vato ty miditra ato. Après fa mitondra basy fa ty laika fa miditra tranonazy. Tonga teny an-toerana nisehon'ny fanafiana avy hatrany ireo mpitandro filaminana avy ao amin'ny polisy pirenena fotoana fotahorinany io, nanao ny fizahana sy ny fanadihadiana rehetra ka efa mandeha amin'izao fotoana izao ny fikarohana ireo olon-dratsy. Marina moa fa misy caméra de surveillance ity trano ity, sainga feno ny mémoire io caméra io tamin'ny fotoana io araka ny fanazavana azo avy hatrany.